Miarabatsika namana sy tapaka boka malagasy amizao fotoana fialan-tsasatra izao nefa kosa izao no fotoana afahana miresaka de zay no ifampiresahantsika eto ihany koa de miarahaba andreo mpianso maneran Madagasikara maneran-tany na tratrarandreo navitandreo antsakany sy andavany ny fifehezana zay nataondreo nandritra ny volana Ramadany. Tsy maintsy resahantsika ny raharam-pirenena ary tsy tokony iraviravin-tanana na koa mahatsiaro tena ho resy ka tsy andray ny anjara tandrify azy ny vahoaka malagasy. Amin'ny maha solombavam-bahoaka ny tenako amin'ny maha rafim-panjakana zay mpanaramaso anay dia manao an'izao tatitra eto amin'ny Facebook zao ny tenako. Ny antony de tsotra, misy zavatra zany mandalo amin'ity firenena ty zany azonao atao tsy miteny, indraindray tsy maintsy miteny ny tena. Inona moa zavatra nisongadina tamin'ny Herinandro ty de ny tatitra nataony fitsarana mahakasika ny kaonty na fitsarana ao amin'ny Cour des comptes. Io anisany arim-panjakana anankiray lehibe zay za mbola masamy teny manao ny asany amin'ny antsakany sy andavany, na mbola tamin'ny fitondrana teo aloha na amin'izao fitondrana izao. Fa matetika moa rehefa ny lohany no tsy mandray andraikitra dia mipetraka ho mazovana foana zany ny kolikoly ny fandania mbola ampanjakana amin'ny sisy antony. Inona moa natao hoe Cour des comptes? Ny atao hoe Cour des comptes dia izy no manao andreny investigation fitsiriana rehetra amin'ny fandaniam-bola ampanjakana mandritra ny taona anankiray. Ka ny zavatra nataondreo tatitra tao zany dia ny fandaniam-bola ampanjakana zany na ny marché public io rehefa fandaniam-bola zay tao amin'ny taona 2025 dia misy vola very zany tombanana any amin'ny 3811 milliards d'ariary nefa rehefa tambatambatra zany izy io raha ohatra convertissena avadika FMG zany de any amin'ny 20 000 milliards FMG. Zay moa no mahazatra antsika de aleo hipetraka eo. Zany hoe misy vola very zany manodidina ny 20 000 milliards FMG. Rehefa nataoko zany ny analyse si province Madagasikara dia ny province Antananarivo no tena hitako eto moa zany tsy province Antananarivo amin'ny ankapobeny fa Antananarivo renivohitra. Io no maharaka ary ny ainao manjery ato na antsoratra io na vakijery io dia tena mamerimberina an'io zavatra io. Zany hoe ny vahoaka aby zany éduqué mahafantatra zavatra tsy mety amin'ity firenena ty. Io azo adinonareo fa mbola fitondrana teo aloha no nanao an'io halatra behivavy io fanodikodinana volam-panjakana io fanambakana fikatramona ny vahoaka malagasy. Entitra amin'ny teny eto fa nisy intervention nataoko nomaly ary mbola mafisiko eto. Tsisy varany raha ohatra ka misy mpitondra eto raha zavatra ohatran'ireny no mbola miverimberina sy hita soritra ary mbola manjaka amin'ity firenetsika ty. Betsaka zany 20 000 milliards zany tena betsaka. Tokony asarotiny antsika vahoaka malagasy rehetrarehetra ary zay zany no mahatonga ahy mamerimberina hoe raha tsy miova rafitra atsika ary zay sorako aloha tanora reo zay njoro ny tolona ao anatiny zany fanaovany rafitra izany. Tsy mifanipaka ny fomba fijeritsika fa tena mitovy tsisy valaka hoe mila fanaovana rafitra ity firenetsika ity. Anareo tsy mahatsikaritra fa raha nisy ny fipetrahany autonomie budgétaire tsy possible ho tonga amin'ireny halatra bevava reny tsika.
raha niparitaka nanerana ny province zany tsy maintsy misy province foana ahitana halatra ndraiky fanodikodina volam-panjakana fa tsy mitovy amin'izao. Mampalahelo ihany raha ohatra ka ny olona malala no manodikodin-dresaka satria victime zao tamin'ny herinandro lasa teo raha niteny zao hoe tsy voafehiny tsy ho possible ho voafehiny Tananarivo aza ny Madagasikara zany. De tonga de ndraisiny sasany izy hoe resaka rasisme le izy fa tsy maninona matoa manao politika zany mahazakadona ary mahazakatsiny ihany koa indrindra moa fa raha zavatra marina anao ataonao nefa mbola azoanao tsiny. Za raha miresaka an'ireny teny regny tsy resaka foko no lazaiko amin'izany Tananarivo zany, Tananarivo renivohitra voalohany zay zany teny tena marina zay ary ato vahoaka maro mipetraka ato. Faharoa mila fantatra ny vahoaka malagasy rehefa miresaka Tananarivo de la pampanjakana zay Iavoloha, Ambotsirotra ary Mazoarivo sy ireo ministera sy ireo foibe mpibekona rehetrarehetra zay maingeto Tananarivo. Izy io manontany anareo hoe inona no tsy nahitana an'ireo 20 000 milliards nandeha anjamban'ireo olombelona reo manao fanadihadianareo manao fitsirianareo fa izay no hitandreo 20 000 milliards FMG zay fa za matoka betsaka noho izany lavitra fa rehefa fitiavantena no mpanjakaina de zao tsika very mianakavy de mbola misy asahy anome tsiny ny afakano Kristian ve androany hoe mahatsara antsika ty rafitra centralisé ty tsy tokony ova rafitra ve tsika mbola ataotra ve tsika nova rafitra miverina amitsika zay ka isaorako ny filohan'ny fanavaozana izay niteny taorianan'izay hoe tsy possible reny volam-panjakana ary mandehandeha ho azy ary ireo olona rehetrarehetra zay voasaringotra ka nahita ampirofo nandray anjara tamin'ireny fanodikodinana andreo vola tokotsy foroan'ireo dia tsy maintsy any amponja no hisy azy ireo. Anisan'ny zavatra positif zay satria tamin'ny fitondrandreo taloha teo zany zay zavatra izay tsisy fanadihadiana fa tonga de hoe tapitra ny taona 2025 de fa na 2024 tsisy toiny tadidionareo 2025 fotsiny io 20 000 milliards io FMG io 2024 koa ohatran'izay 2023 ohatran'izay 22 21 20 19 talohan'izay de mbola tsy ho tonga saina ve tsika iroso amin'izay fanovandravitra zay tsy marina tsika tsy manana teknisianina tsy manana elite maro betsaka ny manam-pahaizana malagasy afaka mandrafitra an'izany tsara ingane autody amin'ny concertation tsika de ho hitatsika fa aleo tsika miditra amin'ny expérience vaovao. Reo zay nalany an'io vola misy nitavery eto Madagasikara sasany efa nilefa fa za hoe eto de mampita amitsika voaka malagasy any hoe mba tsika hoe mba tokony hitambatra tsika miara manaiky tsika fa tsy anaiky ho abadoin'olona ohatran'io mitsoka zao andra Joel Ntsay Christian Ravatomanga mianakavy iza koa moty Lalatina Rakototra Zafy et consort jereo nareo tsara reny raha pitso zany reny hanao vidéo en direct koa dia hanaky po am'iregny olona regny zany tsika satria regny zany no eritreretintsika ho sauver an'ity firenena ty hanao vidéo koa ro avy any ivelany de tsika zany ho betsaka mpanaraka regny satria miandrandra an'izay fandrosoana zay tsika nefa olona efa nanodikodimbola tokotsy foroany no manakinatsika fotsika raha pitso mba hoka zay ajanony zay aleo tsika eto zay miaina eto no mametraka tsikera zay tokony tadiavitsika mba afana manarina an'ity firenena raha manana ity zay zavatra zay zany mba hiangaviako amitsika voaka malagasy ary tokony hoentitra tsika amin'ny zavatra ohatran'ireny aleo higadra zay rehetrarehetra nanodikodimbolam-panjakana zany tsy olana zany zahay zao mitondra eto raha ohatra ka misy manao an'izay fanodikodimbolam-panjakana zay ampidiro en prison atavohatra zay moa anairako ny filohampanjakana ihany zay na akaiky anao manao an'izay fanodikodinana zay rehefa tratra ampidiro ho lesona
hoan zay manatrika anao zay miaradia aminao zay le fanovana andrasantsika eto fa raha ohatra ka ny olona zay nanao andreo mbola tavely eto Madagasikara betsaka ane zany 20 000 milliards zany mba imaginez-vous raha zany 20 000 milliards zany fotsiny na zaraina 6 province defa mandeha any amin'ny 4 000 milliards latsaka isaky ny province zay 4 000 milliards zay zany ho an'ny vola panjakana tsy hita io 20 000 milliards io zany dia ho an'ny vola panjakana zay nanjavona io tsy hita io dikan'izay zany mbola misy bebe n'io zany zay nanatanterana asa na vita tsara izy na tena vita ratsy zany hoe zany misy vola zany fanjakanatsika fa raha mba nisy ny autonomie budgétaire zany nisy ampartany hoy za mora manaramaso ny fivoahany vola panjakana ahoana moa tsy ampandroso an'ity firenenantsika ty raha ohatra ka tsika miara manaiky an'izay fa zay mitaky an'izay zony zay de lazainao fa io rasista io fa za mba notany anareo androany andreo olona zay nitantana andreo vola reo ka navita nangalatra andreo vola reo nitondra an'ity firenenantsika reo zany no tia tandrazana tsy rasista reo fa mba hajanononareo zay sahianareo miteny ny marina rehefa zavatra mety rehefa tsy mety ny miaro zavatra tsy mety tiako hiditra anatin'ny fotsika zay zavatra zay fa mampalahelo raha ohatra ka eto Antananarivo any no mahatsapa fa misy zavatra ohatran'izay mandalo amin'ity firenena ty fa any amin'ny faritra jereo no annonce mbola fitondrana artiste eo fialamboly no betsaka fa ny hoavy tsy jereny miady foana zao azadinonareo fa solombavamboaka am-perinasa aho ary manana andraikitra eto amin'ny firenena raha tokony izy tokony mba fampigalabona zany zao mba fa tsy beteniteny fa au contraire miaina isanandro ny lanjako raha 100 kilo mahery zao taloha fa aty amin'ny 98 amitsika miresaka zao tiako ambara aminareo tokony mba famitsotsotra olona rehetrarehetra mahazo aina zahay mbola tsy mahazo aina foana mbola mahita zavatra tenenina ka tsy isanandro avita iresaka eto fa rehefa tsy ho taitra anareo de fa rany de fa leo samy mangina mahasaro-piaro zavatra ohatran'io antsoina anareo de mahita zavatra tenenina ekenareo ve volanareo fanananareo olombitsy no migoka azy olombitsy no miaina aminy fa ianao tsy miaina am'izany apetra koa resaky makasika ny Cour des comptes de anjaratsika zany no manao recherche amin'ny site eo makasika ny fandaniam-bola reo anareo sao de iteny koa anareo fa hoe solombavambahoaka tsy miasa nisy solombavambahoaka tompoko miasa fa tena niaiky zao fa tena natao tantely afadrakotra ity fandaninana repirenena sy ny fanodikodinana ny volam-panjakana azadinonareo fa misy ny fandanina tetibola rehefa mandany tetibola zay voasoratra daholo ny zavatra andanina vola mandritra ny taona anankiray rehefa aveo raha misy ny fanitsina zany miditra amin'ny LFR fanitsinana zay fandanina zay inona ny zavatra misy raha nanaraka anareo ny fanazavana sy ny tatitra nataon'ny Cour des comptes betsaka ny fandaniam-bola tsy mandalo amin'ny Assemblée nationale ary nankabiazana zay zahay zavatra voasoratra ao no ametrahany tatitra ametrahany tsikera no jerenay raha ohatra tanteraka tsy tanteraka fa zavatra tantahan'ny présidence inge misy fandaniam-bola ivelany zavatra nandalo amin'ny Assemblée nationale ary zay no tena loza ary zay no tena vola be jerevonareo fa détaillé ny tatitra nataondreo tao ianao zany tena mahita hoe tsika ty zany misy manambaka tsika mahalala ny fanambakana zay mahazo tsika fa tsika zany tsy mahasamy teny tsy afaka miteny fa amizao tsika afaka miteny de mitenena anareo ilaitsika zay hoan'izay manana information ilaitsika zay zany tokony tsy miandry isan-taona tsika mahafantatra an'izany fa na de ray volana roa volana tonga de mahafantatra misy an'izao ato samborona na vita an'izay gadraina zay nanao an'izay lasa tsika mampanantena ihany zahay fa manao ny asanay ary mezaka ihany koa ny fitondrana hitatsika reny betsaka moa no manome tsiny amin'ny resaka inona moa ty resaka polygraphe na ny détecteur de mensonge zay ampiasan'ny fitondram-panjakana tsisy maharatsy an'izany ilaina zany amitsika miresaka zao nefa tsisy olona miady
de ilaza koa zany tsika fa hoe tsy ilaina ny inona moa ty fitaovam-piadina raitra zay mety ampihena anisan'ny miaramila maty fitaovam-piadina ihany no miady fa ny olombelona zany fa tsy hitanao amin'ny inona moa zany amin'ny terrain na kianja zay fanandrina ny olona miady zany amizao zany natao hoe fivoarana zany raha misy ny détecteur de mensonge zay ataony fitondrana misy amizao dia misy firenena lehibe reo manao an'izany fa zany tsy déclarena fa tsara zany ampahafantarana antsika de mampianatra antsika ary manaraka koa tsika ny fivoarany toetrandro misy manome tsiny moa io tsy zato isan-jato fantatra io tsy zato isan-jato fa au moins zany manampy ny olombelona amin'ny fahafantarana satria tsika ty 30 millions zany maro tsy hainao ny olona metsara vela tsy hainao ny olona mahitsy de zay fa firenena nefa mitady fanarenana amiko tsy olana iny fa ny ana fotsiny amin'ny fanendrena ministre amizao gouvernement zao ambarako zay ampabe maso ary za tsy tsara vela tsy amizay aoka ho représenter ao anatin'ny gouvernement ao ny olona rehetrarehetra indrindra fa ny olona tetandrazana ny olona manam-pahaizana manana traikefa zay hita amin'ny faritra rehetrarehetra eto Madagasikara apetrako foana zay province faritra satria 29 ministre nefa tsika 6 province tokony ho hita ao zany ny zanaky ny province tsirairay lainga zany hoe tsisy compétence vitsy ny olona manana compétence tsy marina zany 30 millions d'habitants tsika de état d'olona 29 ve de tsy ahita manam-pahaizana tsika isa-paritra isaky ny province ilaitsika zay koa moa no politika mila apetraka amizao fa oka zay misy faritra tsy ahitana ministre de zavatra zay tsy azo ekena zay satria zay no zavatra ny edetsika eto mba samy représenter ao anatin'ny fanjakana mpanatanteraka ny zanaky ny faritra satria inona ny antony tsy moramora ionanao amin'ny premier ministre na zaho sy ny bavamboaka raha sahirana miona amin'ny premier ministre na zao zay vice président na assemblée nationale sahirana iona amin'ny filoham-pirenena nefa reo raha misy zanaky indreo faritra tsirairay reo mahita ny zava-misy ary mahazo tatitra marina any amin'ny faritra zay misy azy raha mbola zao aloha satria tsika mbola tsy tonga amin'ny fanaovan-rafitra fa rafitra misy zao no iaina atsika de mbe avy alao ro ahitan'ny premier ministre isaky ny herinandro ahitan'ny président isaky herinandro afaka miresaka mivantana amin'ny président isaky herinandro zavatra hafa zay fa misy faritra ny adimo tanteraka satria lavitra andrina le rafitra zay ataotsika zany manalavitra atsika amin'ny mpitondra zay no zavatra mila idivatsika eto ny fampitoviana ny malagasy rehetra no edina fa tsy hoe misy mahazo tombony misy tsy mahazo tombony zavatra zay tsy mety zay tsy azo ekena ary zay no ampiakarako feo eto betsaka ny zaza malagasy nianatra mahay ary saika hita manerana amin'ny faritra rehetra ary olona vonina hiaro antolona zay natao teo fa tsy hanao kajikajy ny personnel zay nitatsika tamin'ny gouvernement teo aloha reo antoko gnazy fareraka antoko fa miala tsiny mampiasa an'izay teny zay fa tsy hitanao hoe inona no fiantraikany ezaka nataonao nandritra ny fitondrana nisy teto na ny fotoana ny adina tamin'ny fitondrana teo taloha teo nefa de manao kajikajiny zay hanimba an'izay tolona mila apetraka zay zavatra zay tokony strict ny tsirairay hoe rehefa tsika miady de aleo miady hatramin'ny farany tsy avelatsika raha tsy tody zavatra nandrasatsika zavatra ny adivatsika fa tsy sasany manao kajikajy ambony latabatra fotsiny zay miandrandra efa mieritreritra sahady nandeha hitondra antifirenena tirapitso zay tsy misy lamina mialoha na tsisy zavatra mazava mialoha fa de mieritreritra fotsiny hoe tokony zahay mitondra zahay rehefa aveo manao alliance aria manao alliance aty non tsy zay rafitra aloha ilaina ny fiovandrafitra mba hialana amin'ny fifanambakany gasy samby gasy androany io mety vitatsika fa zao fa somary fasarotra izy fasarotra satria 30 millions d'habitants tsika fa raha miakatra 100 millions d'habitants tsika tsy possible zany état unitaire zany ary tsy possible zany ino ma centralisme zany tsy possible zany miamaro ny malagasy de ilaina ny fizakantena isa-partany zany de nataon'ny firenena mandroso rehetrarehetra hatramizay ka hatramizao ary mbola misy ny firenena hafa zay efa nanova rafitra ary efa mandroso amizao ka inona no tokony mampatahotra atsika eto Madagasikara efa tsy naombotsika nanomboky nampelantsika ny filoha Philbert Tsiranana de tokony aka expérience tsika zany taorina nanesorana azy mbola tsy tafarina hatramizao
Dikan'izay tokony mahatonga saina zay hoe aleotsika hivondrona am'zay anambatra hery za de manentana anareo tanora andao nareo aza miandry koa nareo andreo olobetsika reo fa mihoatra ny 65 ans 70 ans ampy zay aleo reo hanaramaso hamalavala hanoro lalana fa tsika tsy miandry andreo intsony hitondra an'ity firenena ty satria ny vitandreo zao zakaitsika zao ny fitondrandreo zao lovaitsika zao de dikan'izay ampy zay ny fanomezana amtanana ny hoavinao amena olona zany fanomezanao olona hafa ny hoavinao fa raiso antananao ampelatananao ny hoavinao fa hainao ihany no mahafantatra zavatra mahatsara anao sy ny mahasoanao ilaitsika zay ilaitsika fifaninanana am'ty firenena ty mba fa ampy eky zay hoe ny olona rehetrarehetra zay mijoro mitanky hisiany rafitra manome vahana na magnome chance ny faritra tsirairay hitondra faritra zay misy azy dia ho diabolisevantsika foana fa hoe io andray anareo sy ny fampizarazarana malagasy fampedinany malagasy io non io au contraire manambatra atsika malagasy ny fahafahantsika zany mitondra miaraka an'ty firenena ty fa tsy hoe misy ankolafiny ihany mitondra de sasany zany manaraka nefa io ankolafiny io ankolafina fatritran'olona mpangalatra de zao milefa reo ivela Madagasikara vita ny zavatra ataonao reo milefa fa zahay anisan'ny mpanao politika tsy hilefa fambarako anareo zay eto tsika tsara ny ataonay zao ho antaranaka ratsy zao ho antaranaka fa zao tsy anilika mihitsy ny zavatra tsy mety an'izao aon'olo kafa raha ohatra ka misy zay tenentsika eto fa tompona andraikitra feno zay mitondra am'izao amin'ny fanarenana an'ity firenena ty fa tsy tokony ailika amin'olona hafa zany ny tsy fahombiazana zay zany mba firarina ny anazy zany rehefa misy zavatra lehibe eto amin'ity firenena ty de mandraisa anjara zay ihany ny olana amin'ity firenena ty ianao tsy mandray anjara nefa anao betsikera zao dinionareo anareo zay nanoana ny fitondrana teo aloha zany ataontsika hoe 20 000 milliards fotsiny isan-taona tsy fotsiny moa zany 20 000 milliards zany détourné isan-taona zany ve de maharavoravo anareo androany anareo mbola misy miresaka vereny rajoel sitrany rajoel tsika zay 5 mois 5 mois ny tsika zay 10 volana aleo hitatsika koa zavatra mandalo zao za aloha de mampirisika ny filoham-panjakana hisabotra andreo rehetrarehetra na vandoza amin'ity firenena ty ary ampiditra andreo amin'ny toerana zay mendrika andreo hoanatra ho antsika mitondra am'izao hoanatra ho an'izay mandimby eo tsisy tokony ampatahotra raha manao ny tsara anao zany libre anao satria to zay tsisy garde du corps aloha fa tsy fantako ny olona pikatraham-olo pisoloak'olo mety mailo izy am'izay zavatra ataony fa zahay aloha de zay manana garde du corps maro efa tsy angavana zay raha tsy diso fa tsy mila an'izay fa mila ny firenena ty miarina zay alohan'ny priorité mila miarina ty firenena ty mila miova fa misy zavatra positif fa tokony toizantsika ho ampirisitsika ny mpitondra hanao an'izay efa misy zavatra positif be de be de zay no anosiana azy ka ny anazy zany afatra ho antsika malagasy rehetra ianareo pretendrazana amiko tsy an'olo bato mafana anareo rehefa miteny eo tsy mahatsara atsika ty rafitra ty de misy dikan'izay raha nijerenareo zavatra ny tany sainy cour des comptes tao mety anareo tsisy olona mitahy ny filoha tao taloha sy ny mpiaradiaminy zany ary tena mipetraka mahafahavalo pirenena andreo fahavalo ny pirenena ny secteur rehetrarehetra zany tena corrompu tsisy place tsy ahitana kolikoly aiza moa ahitana hoe mbola tsy mandeha le asa vola fa azondreo fa vita reception le asa rehefa aveo tsy vita le asa rehefa aveo tsy manomboka akory nefa vola rehetrarehetra fa nivoaka tsy ray tsy roa amin'ny volatsika amin'ny fananatsika tsy fantako aloha ny fa raha ny saina koa tsy anaiky an'izany velively nandroany na rapitso na afaka pitso zay mahatonga anasa rotiny raha zaho no manodikodimbola mpanjakana
manodikodokola panjakana hoa satria anyvoaka malagasy io mendrika ho gadraina ary tsy tokony sy arona iza tsy hoe ty havako ty namako arovana anatin'izay sambory na am'izao fitondrana zao tonga de sambory gadrao io ane tsy sarotra ane manova firenena rehefa sahy anao misambotra n'olo akaiky anao na vita zavatra tsy mety de iny lesona ho any rehetra zao tsika filoam-pirenena tsika tsy be oeraoera jereo nareo fa tsisy olona mioeraoera zany mitondra eto am'izao ny filohantsika tsy manao kabary zato na kabary arivo fa zavatra ho vita no resahiny ary résultat hitatsika reny na de fotoana mbola kely de fa mahafantatra anao ny fomba fisainan'le olo zany hoe mifanipaka amin'ny teo aloha teo de fa zavatra positif zay iainana zany le fanovana fa tsy hoe resahana fotsiny eto moa tsika miandry hoe iza daholo ny voasaringotra amin'ireny fanodikodinana reny de zay no rahantsika manoana hoe tsika rehetrarehetra zany miara tsy manaiky hoe iza ary avao ny anarany farany fiangaviana ho an'ny filoam-panjakana sy ireo zay akaiky azy rehefa misy olona limogena amin'ity firenena ty de leo ambara ny antony nanesorana azy fa tsy ho raisina secret d'état zay na secret défense aleo ampahafantarina mivoaka malagasy nesorina rayanina amin'ny toerana nisy azy noho ny corruption noho ny alatra nataony noho ny famonoana olona de mba fantatra zay rehefa aveo tsisy olona afaka hitentsony ary rehefa miala izy tsy hoe miala fotsiny fa alefaso amin'ny fitsarana hitatsika zao nandalo to tamin'ny mahaberesaky mahakasika ny colonel Patrick tokony azavaina hoe inona no antony nanesorana ny colonel Patrick hoe nanao fiara-maloto izy zay no eno rehefa aveo izy nidaroka olona nefa olona olo-panjakana ambony azavaina voaka malagasy de aseho le cas de am'izay zany rehefa navita nanala ny colonel Patrick nareo fantatray fa namanareo akaiky niaraka taminareo teo de dikan'izay lesona ho an'olo kafa zay raha ohatra izy nazo ny sorona amin'ny zavatra tsy nety nataony dikan'izay ny olona rehetrarehetra mitazona andraikitra ambony na ambany rehefa manao tsy mety azo esorona ihany koa zay ny le fanovana zay zay moa zany tiako ambara ho antsika hoe ny zavatra nandalo tamin'ny herinandro ty nisany songadina de niresaka tatitra natao ny fitsarana mahakasika ny compte zay fandaniam-bolam-panjakana ireo tsenam-bary-panjakana maro isan-karazany de akana lesona reny mahampy reny engany mba tsy zavatra ohatran'ireny no andrasantsika amin'ity 2026 teo manao tatitra izy ireo de mbola iotran'izay le zavatra misy tokony fa tsisy reny ary tokony sarotiny tsika rehetrarehetra na ny solombavam-bahoaka na ny voaka malagasy anizaniza eto amin'ny firenena zany de tokony anaramaso ny fandaniam-bolam-panjakana zany fananatsika io tsy olona 2 3 4 5 no handeha galabina amin'ny arenatsika de rehefa aveo tsika ampiasainy hiaro an'izay hadalana taon'izay tsisy olo mifampiaro amin'ny adalana zany eto fa zavatra tsara no ifanampiatsika ny fampiarovantsika ho an'ny taranaka atsika no anaovana an'izay rehefa tsy tafita am'izao tsika de asadinonareo fa misy fiantraikany amin'ny fiainany zanaka atsika zafitsika rapitso de rehefa avitra atsika zao avitra koa reo zazareo tsisy zavatra impossible zany eto raha resaka fampandrosoana fa ny fahaizana mitantana no mitondra fampandrosoana amin'ny firenena anankiray fa raha atsika ialany zay 20 000 milliards zay santaona de ambarako anareo na arivo taona na any amin'ny amatapitrisany taonany de tsika ihany no hipetraka firenena gisitra tsy mandroso mahantra amin'ity monde ty nefa ny arenatsika mahampy atsika fa ny tsy fahaizantsika mitantana no mamono atsika zay izy ny namako pretendrazanamako no afaka zaraiko aminareo androany aloha dia samy atsika ho an'izay malala mijery amin'ny fitsarana mahakasika ny Cour des comptes fa misy détail zany ao mahakasika an'ireo zavatra zay nahodikodina ireo fiara nazezika sy maro miliara maro zay tsy nivantana akory tsy nanaovana achat tsy nanaovana construction fa dia zaraindreo no hanindreo de an'ireo any andafy agny reo zao ny ankamaroany reo décideur tamin'ireo raha zany de agny reo andafy agny mipetrapetraka am'izao mialokaloka reo zao tsy miasa fa manao vakansy ny volandreo tsy ho lany ny taranaka mamparandreo mandrakizay fa tsy kato
Atotsika miaritra andreo fandanina fahatany nataondreo halatra zay nataondreo ireo projet zay tsy nitondra fanovana teto amin'ny firenenantsika dia tsika rehetrarehetra zany samby miaritra an'izay mangidy zay ka tsy natao hiaritra an'izay tsika tsy natao hiaritra an'izay tsika fa natao mba miaina koa ao anatin'ny fahasambarana mba lavitra tebiteby mba miarina ny fiainan'ny vahoaka malagasy sotra tsika jiaby zay nanaraka